miarabantsika rehetra riavana ny tokantrano any a na koa any toerana zay misy anao any am'izao fotoana zao azy andrenisanao a ity tenin'andriamanitra ity androany a mba iresaka ty atao hoe fahafenona ny fanamasiny ty a zay no everiko fa tena misany fampianarana hitako ato anatin'ny soratra masina tokony tena iainatsika mba tena zahotsika miaina ao anatin'izany atao hoe herim-pandresena miaraka am' Jesosy Kristy zany fa milohan'izany aloha alohatsika hivavaka aloha raha io misotranao lehibe aho a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao a raha mbola nomenao fotoana tahaka zao zay a zaonay miaino a ny teninao lay teninao tena voalazanao fa haina ho an'ny mazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra vavaka manokana ho an'ny sofina rehetra na izanandrenisan'ny olona ty teny ty a mba amangina ho azy ankafanao ny saina mampanan'ny olona azahoany mandray tsara izany afatra avy aminao zany ry tompo atolotra anao ny voninahitra atolotra anao ny dera tononoka amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sambyvavaka zany a amen araky nambarako teo zany a iresaka kely ary havana ity atao hoe fahafenona ny fanamasina ity zay no everiko araky ny fahitako atao n'ity atao hoe baiboly tena soratra masina sy ny zavatra zay miainako zao zaraiko aminao zao ny tenin'andriamanitra manko ry havana tena milaza mihitsy a Jesosy Kristy raha tonga feky ambony tany de zao ny teniny any am'jao na toko 10 fantatrao tsara ngamby io manao hoe ny any natongavako izy de zao ame fiainana ary fiainana be dia be ao anatin'ny fiainana be diabe zany ry havana tena tokony iainatsika zany am'izao fahaveloma am'izao a zany atao hoe ery afaka miasa afaka manatrika ro karazana fakapanasy problema marobe misy a eto am'ty zao tontolo zao ity hitanao moa le voalazan'i Jesosy any amin'ny Matteo toko 7 anao raha mijery tsara fa eto am'ty tany fantalovany ity de voalazan'ny tompo fa ho avy ny rika ho avy ny tafio-drivotra ny tiano tenenina am'izany raha fitinina de zao a ho avy ro karazana zavatra manahirana isan-karazany problema isan-karazany zavatra manahirana de mipetraka fanontanian'ny olona hoe afaka ho tafavoaka am'izany izy hoe afaka tena afaka misedra am'izany ro karazany zavatra manahirana ireo ve itsika ry havana mangataka anao a ino tsara ty araky nambarako taminao a zao zavatra tena toriko aminao zao tena zavatra niainako tao anatin'ny fotoana maro nandraisako an Jesosy Kristy ho tompo de mba tiako koa tena mba ho zaraiko aminao ary mba iainanao mihitsy ny fahamarinana ty tenin'andriamanitra ty tenin'andriamanitra ty a miainga ao ny Efesianina toko 5:7 ny ray a sy ny lay voalazan'ny Jesosy Kristy raha nde hiakatra ho any an-danitra izy a de niteny tamin'ny mpianatra izy hoe azo hery nareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo a de hitatsika ny fahatapiarahan'izany raha fa mamaky ny asan'ny apôstôly toko 2 ianao a de hitanao rehefa tonga io fanamasina ameny ny mpianatra de nanomboka teo am'izay ny mpianatra de manasanao ty a mba avakio tsara mihitsy a manomboka eo taky ny ahoany zany hoe mpianatra Jesosy Kristy a kristianina nandray a zany atao hoe fanamasin'andriamanitra zany de ahita ianao fa mahavariana mihitsy fa na de olona tsy mianatra mpanjonotsotra iletreo ny fitenenana tahaka andry Petera aza rehefa nilatsaka tao amin'ny Petera ny fahafenona ny fanamasin'andriamanitra variana ny olona mpisara ny mpanapaka tamin'izany fotoana zany hoe fa taizany nazahoany le ty an'izany zavatra zany androany ary havana de zao mba te hiresaka aminao a fa tokony iainatsika kristianina zany matoa io voasoratra ao amin'ny Efesianina toko 5:7 ary ny apôstôly Paoly io na de atao hoe mpampianatra soratra masina sy efa tena mpanao mpitondra fivavahana aza taloha tiako teneninao hoe le taloha fony izy mbola tsy mandray an Jesosy Kristy ho tompo fa rehefa nanomboka nilatsaka tao amin'ny apôstôly Paoly am'izay zany atao hoe fanamasina zany a de nanomboka am'izay izy a nitory a nanomboka am'izay izy napiseho a ny fahamarinana zany hoe taky ny ahoany zany feno ny fanamasina zany a rehefa tonga ao anatin'ny olona voalohany ndrindra aloha anakiraiky tena tiako resahana aminao a de zao
indrindraindrindra fa ho anao a zay kristianina mitonona anarana kristianina atao anaty baiboly manko ry havana nyvorazan'ny tenin'andriamanitra mihitsy ny atao hoe kristianina dia olona nanoray any jesosy kristy ho tompo. io le voarazan'ny tenin'andriamanitra ny Korintiana voalohany toko 5 manao hoe 9:7 hoe raha misy olona amin'ny kristy dia olo vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao reo. Tsara ho fantatra ao mihitsy zay aloha raha ohatra ianao ka mitonona anarana ao kristianina. Ny antony be loatra ny olona amin'izao fotoana zao a, be loatra ny olona mitonona anarana kristianina kanefa tsy tena nanandrana, tsy tena niaina an'izany fahamarinana ny tenin'andriamanitra zany. Ary zay tena tiako apetraka kely aminao aloha raha mandreny zao fampianarana zao ianao. Jerenao tsara ny avana atao kristianina dia olona nandray ny fanahy masina. Tiako apetraka aminao tsara io. Anisan'ny fahatsapana miaina ny mpianatra io a, zany atao hoe takiny ahoana nandray izany fanahy masina zany voalohany indrindra. Raha manana baiboly anao a, na filazany tsara jereo angeny Jaona toko 20 any. Misy an'ilay Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia zao niteneniny Jesosy tamin'ilay mpianatra hoe raiso ny fanahy masina. Io ny dingana voalohany. Nidira ny fanahy masina atao amin'ny mpianatra. Ho antsika ty aoriana, nidira ny fanahy masina atao anatsika dia zao rehefa tena niaiky an Jesosy Kristy ho tompontsika, bebaka miala amin'ny ratsy fanao a, dia manomboka eo voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa zao nandray an'ilay fanahy masintsika na nandray le tompo kase ozy ny voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina toko voalohany ao 9:7 nahitanao an'izay. Zay midingana voalohany, zay natao hoe kristianina aloha. Fa manomboka eo ianao dia ty Efesianina toko 5:7 ty no tokony fahatsapana tokony iainana, tokony iainan'ny kristianina maro. Betsaka manko mifanontany apetraky ny kristianina manao hoe maninona aho fa mba nandray an Jesosy kanefa nahoana tsy ohatran'ny tsy dia tena manana hery loatra, manoloana ny aretina, manoloana ny problème isan-karazany, fasahirana na ao tokantrano, eo fitaizana ankizy, fitaizana maro, ny andraikitra isan-karazany amin'ny toeram-piasana. Be dia be aza amin'ny kristianina sasany ry havana na dia efa nandray an Jesosy Kristy ho tompo azy, lavo simba ao anatin'ny fahotana. Eto aho a tena te amerina kely aminao mihitsy a, ireto dingana napetraka Andriamanitra reto. Manaiky aho fa rehefa marobe ny kristianina rehefa nanaiky ny Jesosy Kristy ho tompo, nefa mbola be dia be ry havana, mbola resy eo anatrehan'ny ady a, tsy mahazaka karazana fakapanahy, simba manimba zavatra be dia be eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Betsaka mifanontanian'ny kristianina hoe ahoana no mahatonga an'izany efa mba zanak'Andriamanitra, efa mba nateraka indray. Androany ary havana mba tena teniteny ianao mihitsy. Matoa ty napetraka Andriamanitra ty Efesianina toko 5:9 ty. Sy io fahatsapana ny latsaka atao amin'ny ireo kristianina voalohany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 io a, dia zavatra tokony iainantsika io fa mangataka anao jereo tsara hoe inona ny tena mahatonga izay faharesena, izay fahakiviana ny analan'izany na dia atao hoe kristianina azy. Raha manana baiboly ianao any tokantrano any mangataka anao nge jereo tsara eo amin'ny Efesianina, ao amin'ny Efesianina toko 4 nahitanao an'ity teny ity, manao hoe 9:7 hoe aza mampalahelo izy ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiana anareo tombo kase amin'ny andro fanavotana. Misy an'izay teny zay eo. Dia mangataka anao vakio tsara nge eo ambany iny le toromarika sy ny resamin'ny apôstôly Paoly hoe mahatonga ny fanahy masina malahelo. Fa misy karazana fahotana be dia be ao voalaza zay avelan'ny kristianina ohatrany hoe mbola iainana, dia natonga ny apôstôly Paoly mihitsy hoe miala amin'izany nareo ibebao zany. Itsika ry havana azy efa nandray Jesosy Kristy ho tompo. Raha te ho feno ny fanahy masina ianao dia mangataka anao ary ho tsara fotsiny tenin'Andriamanitra hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiana tombo kase anareo tamin'ny andro fanavotana. Inona le mampalahelo ny fanahy masina? Misy fahotana zany hoe santionany reo jireo nge reo makio rehefa manana baiboly ianao na soratra masina vakio
fa misy karazam-pahotana isan-karazany eo zay mbola iaina ny kristianina zay tiany ny apôstôly paoly na hoe tiany n'Andriamanitra mihitsy hibebahana. Iresaka kely aminao manko ty atao hoe fibebahana ty ravana fa matoa voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny epistiliny Jaona voalohany eny toko voalohany andininy faafito ka hatramin'ny fahasivy hoe raha mihaiky ny eloka sy ny fahotana ny olona de matoky sy marina Andriamanitra fa mamela ny eloka ary ny rahan'i Jesosy Kristy zany izy manome atsika mampandresy atsika ary manadio atsany ny fieritreretana lalina aza ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hebreo toko fahasivy ity rahan'i Jesosy ty. Ary rehefa tena vitanao zay dingan'izay de tokony iaina mponona am'izay ianao le ambarany soratra masina amin'io dasomeko anao ty andala-tsoratra masina anankiray ty ao amin'ny Romanina toko 10:9 hoe eo akaikinao ny teny ozy eo kilanao ny teny de eo ambavanao sy eo amponao. Zany hoe rehefa tena nieky ny eloka sy ny fahotanao ianao de manombokeo ianao de ity teny aloka ny vavanao ity ny fiainanao ataon'i Jesosy Kristy de tokony ho velon'ny finoana ianao. Tokony ho velon'ny finoana ianao. Jereo tsara ny tenin'io. Ny fiainana kristianina raha lasana vavy tena fiainam-pinoana. Rehefa niaiky ny eloka sy ny fahotanao ianao de tokony taterahanao am'izay le tenin'Andriamanitra hoe aoko finoana ny fanahy masina. Tsotra ny toromarika amen'ny tenin'Andriamanitra ato ilaina ny mivavaka tsotra ampinono mba tonga ny fanahy masina ameno anao. Zay le ambarany soratra masina eo amin'ny Hebreo toko 12:9 misy tenin'Andriamanitra hoe raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay rehetra manatona n'Andriamanitra izy dia tsy maintsy mino fa misy izy ary-pamalisoa ho an'izay rehetra mazoto mitady azy. Ny olona zany ravana raha tia ho feno ny fanahy masina de zao tokony tena feno zany hoe tokony tena iaina am'izany finoana ny tenin'Andriamanitra zany ianao mba tonga ny fanahy masina tena hanana hery tsara azo vahana tsara ao anatinao. Ireo fakapana hitanao rehetra voalaza ny soratra masindrao ry havana rehefa tanteraka ny marina aminao zay dingan'izay de hitovy takan'i Jesosy Kristy niora tamin'ny Satana ianao. Vakeo nge ny Luka toko 4 sy ny Mateo toko 4 feno ny fanahy masina Jesosy teo de inona ny zavatra hitanao nakafana azy intelo Satana fa zao ny voalazan'i Jesosy hoe voasoratra hoe ity tenin'Andriamanitra ity zany ry havana de izao tena mila iainanao ampinoana ary mila mitombo ao anatinao mba ho ampiasainy ny fanahy masina. Anisan'ny tena fitaovana ho ampiasainy ny fanahy masina zany azahoantsika miady amin'ilay ratsy de ity tenin'Andriamanitra ity. Ty tenin'Andriamanitra ity ry havana no tena tian'Andriamanitra mihitsy araka ny voalaza any amin'ny Kolosianina toko 4:9 raha nampianatra tamin'ny Kolosy Paoly tahaka an'izao za mampianatra aminao zao ny afatrany hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo. Io fanahy masina zany de mila fitaovana io mila fiedina. Ila ambarany Efesianina hoe raisy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Be dehibe ravana ny olona be dehibe ny kristianina mandray ny tenin'Andriamanitra io fa tsy feno ny fanahy de ndraindray ohatra mametraka fanontaniana ny kristianina maninona aza ohatran'izao mamiteny tenin'Andriamanitra ihany nefa te ohatrany tsy de mahita herin'Andriamanitra loatra androany ry havana am'izao fotoana andrenisanao ampiafan'Andriamanitra ity verifio tsara ny toe-panahy ao anatinao aloha raha tsy mary miverina kely mba azahoanao azy tsara de zao tandreny zao tratra n'le Efesianina toko 4:7 anao le hoe malahelo ny fanahy masina somary everiko kely inona mampalahelo azy misy fahotana somary mbola mipetrapetraka ao anatinao ao ka tsy mety feno ny fanahy masina ianao fa rehefa ekenao ny eloka sy ny fahotanao
dia tsy maintsy marina aminao ry havana io le ambarany jesosy le hoe azo ery ianareo ery entinao manatrika miady rehetra ndray mandeha ny apôstôly paoly lasa nitoro filazantsara hitatsika zany amin'ny asan'ny apôstôly ry havana fa na dia ataoko hoe ny mpimasy ny mpanao majika mahery vaika aza nanatona any paoly paoly voalaza ny soratra masina fa feno ny fanamasina rehefa niteneniny paoly fotsiny le mpanao majika hoe jamby anary tsy mahita dia nanomboka teo a tsy nahita le mpanao majika misy fanataka zany ry havana ny olona feno ny fanamasina ary tian'Andriamanitra iaina zany tsika itsika kristianina zanak'Andriamanitra ny fiainatsika andavanandro misy problema be dehibe misy zavatra manahirana be dehibe averiko aminao ty baiko ny fanamasina ny Efesianina 5:7 aza mety mamidovay anareo izy fa am'izany dia misy fanarana po am'ratsy vahoaka ho fenona ny fanamasina zany fafenona ny fanamasina zany ry havana tena tokony fiainatsika isan'andro zany tena tokony fiainatsika isan'andro zany io tenin'Andriamanitra io raha lasana vavy tena milazanao ratsy feno ny fanamasina ianao misy zavatra miafina aminao ny tenin'Andriamanitra io be dehibe iny havana am'izao fotoana zao inona moa no mahatonga ny apôstôly paoly nyteny hoe rehefa lasa aho disy ambody masika miditra zao izy ao aminareo hitona ny ondry amin'ny fampianaran-diso satria nahoany be dehibe ny olona be dehibe ny mpitoro teny be dehibe ny mpitoro teny tsy matsapy zany dinga ny fanamasina zany androany tian'Andriamanitra tena iaina am'izany ianao io fanamasina io raha lavana raha sy anabavy ery goavana io tian'Andriamanitra hoetitsika mba hitoriana ny filazantsara hatrany amin'ny farany tany io ny fiasan'Andriamanitra fahatelo farany am'izao tsika ny en'izao mara-piseho ny tompo eny amin'ny raolanitra koa manasanao Andriamanitra androany raha te omby anao io amin'ny asan'Andriamanitra io raha te hita fanambarana révélation vaovao anao amin'ny tenin'Andriamanitra io aoka ho fenona ny fanamasina ianao fa ny fanamasina ry havana ozy Jesosy rehefa tonga izy ampieky zao tontolo zao ny fahamarina ny fitsarana ampahery anao izy eny an-dalana eny anolo-tsaina anao izy amin'ny zavatra zay tokony ataonao rehetra mba tonga no tena hitsoro tsara mba tonga no tena vavolombelona tsara am'izao tany fandalovana zao raha lasana vavy zay manaraka an'ity avatr'Andriamanitra tena ny tokantrano any mangataka anao indrindra ary ho tsara jery ho tsara fa zany ny fiainana kristianina tena voalaza ny soratra masina ny dingana voalohany dia zao nandray aloha taka ny mpianatra hitatsika amin'ny Jaona 2:20 nandray ny fanamasina io latsotsika hoe lay dingana fakiaram-baovao nandray le tombo-kasain'ny fanamasina fa aorinany zay dingana zay lay fafenona ny fanamasina dia tokony ho fiainatsika isana mandra-piala eto tamin'ny fandalovana zay ry havana naovan'Andriamanitra zaraiko taminao androany ivavaka manokanao anao naza naiza toerana misy anao tsy fantatro a mangatany fanamasina am'izao fotoana zao mba hanokatra ny saina mampananao azonao mandray tsara izany afatr'Andriamanitra zany ivavaka isika raha eo misotranao lehibe misaotra lina ny am'ty fotoana zay nomenao anay ity nazahoanay nanambara nazahoanay ny aina izany afatra ao zany vavaka manokana aho satria Andriamanitra moa ny zavatra rehetra ianao na izanaiza toerana andrenesan'ny olona nyty afatra androany ity vangio tompo ao ary mangataka anao sokafo ny saina mampanahy mba azahoany mafantatra tsara fa ianao le Andriamanitra monina ao anaty araka ny voalazan'i Jesosy Kristy hoe Kristy ao anatinareo ny fanantenan'ny voninahitra misaotra indrindra tompo dia rena mandrak'izay ny anaranao tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo samy vavaka zany amen.